ilaina ny fisian'ny antoko-panohitra eto amin'ny firenena hoy ny CFM. Olona miisa 823 no nampidirina amponja noho ny fanolanana sy ny herisetra. Andraisana fepetra ireo mpanera tsy ara-dalàna etsy amin'ny tompy fiantsonana fasan'ny karana. Magnano mbola tsara tsika jiaby any tokantrano any izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao matonaly izao. Tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao, manasanao ampanajagna anaraka izany hatramin'ny farany. Vao makasika ny lafiny politika araka ny efa nambara tamintsika teto dia misy ny dia ny filoham-pirenena teo aloha sady filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara amin'izao fotoana Andriamatoa Marc Ravalomanana. Raha ny omaly dia tany Bruxelles renivohitry Belzika no nisy azy ary niona tamin'ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny vondrona Europeanina. Tamin'ity niany ity kosa dia i Alemagna indray no notsidia ny filoha Marc Ravalomanana. Ary tamin'izany dia nisy ny fionagna sy ny koragna nataony tamin'ireo teknisianina sy ny masovoa ny asa sy nona teto Madagasikara teo aloha avy any Alemagna dia Andriamatoa Harald Gereg izany. Raha ny fantatra dia ny ikatsaka ny hahasoan'ny firenena no antony dia ny filoha teo aloha any ivelany. Isy moa ny fanazavana amin'ny antsipiriany kokoa ny ako ny dia ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana any ivelany io rehefa tavaverina soamantsara eto atandrazana ny tenany. Izay ny momba niny fa lafo vaovao hafa kosa indray nanambara ny filohan'ny CFM na ny comité du conseil pour le fampihavanana malagasy tsy iza zany fa Andriamatoa Marc Alphonse nilaza izy fa ilaina ny fisian'ny antoko panohitra eto amin'ny firenena ary misy lasy teo ny lalàna izay mametraka n'izany fisian'ny antoko panohitra izany. Waratsika ny fanehoan-kevitra tateriny Germaine Menjanahary sy Erzora Joanarfony. Tsapa tanteraka fa mialangalana ny fitondram-panjakana ny amin'ny famoahana ny didy fampiarana na ny décret d'application momba ny panohitra eto amin'ny firenena hatramin'izao. Mazava ny voalazan'ny lalam-pandrenana malagasy ao amin'ny andininy fahavalo-fitopolo momba izany. Raha araky ny vaovao izay voaray mantsy dia noho ny tsy fisian'ny didim-panjakana fampiarana no olana ny amin'ny fametrahana ny lehiben'ny panohitra. Ankoatra izay, ny fanehoan-kevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny amin'ny ampiatona ny fanendrena izany tamin'ny taona 2014. Raha araky ity andinin-dalàna izay milaza mazava ny fametrahana ny lehiben'ny panohitra eo anivon'ny anteny miram-pirenena ao anatin'ny lalam-pandrenana ity anefa dia tokony efa tafapetraka io taoriny ny fivoriana izay nataony ireo solombavambahoaka teo iny. Nanamafy ny CFM na ny komity ny fampihavanana malagasy fa mazava ny voalazan'ny lalàna momba izany. Ny fisian'ny panohitra dia ny lalam-pandrenantsika mihitsy milaza fa azo atao ny fanoherana ary mena toerana ao anatin'ny androm-panjakana dia ny Assemblée nationale. Dikan'izay tsy heverina ohatrany teo aloha ntsony ny panohitra hoe panoharina sy tsy maty valaovakivy fa hoe fandraisana anjara ny fitantanan-draharam-panjakana ny resaka fanoherana. Ireo moa mpifaninana ny mpanao politika. Ho avy zao ny resaka communaly mifaninana ireo. Reo dia ny zavatra tsara tokony atao dia ny faninanana masina ary ao anatin'ny ataontsika hoe lalao madio. Izay ny tsy mampihavana an'ireo mpanao politika ireo. Tsara moa ny manamarika fa efa nifarana ny fivorian'ireo solombavambahoaka teny anivon'ny anteny miram-pirenena. Hatreto dia samy niandry ny fahamoahana io didy fampiarana io na ny antoko tiako Madagasikara izay panohitra na ireo fikambanana hafa izay mitaky ny ametrahana izany mba isiny fampandehanan-draha raha matotra sy ny fitantanan-draha raha mangarahara eto amin'ny firenena. Mazava ho azy fa taratry ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana ny tsy fampiarana ity andinin-dalàna ity. Fa asa mitohy ny fampiarana ny fampihavana-pirenena eto Madagasikara araka ny nambara ny filohan'ny CFM Marc Alphonse hatrany no amafisiny fa misy ny sakana amin'ny fanatanterahana izany fampihavana-pirenena izany saingy ilaina kosa ny finiavany malagasy jiaby mba ahafahana manatanteraka ny tena fampihavana-pirenena. Mbola Germaine Menjanahary hatrany eo amin'ny sariny Erzora Joanarfony.
Teboka maromaro no iangiany ny fampiavanam-pirenena eto amintsika hoy ny filohan'ny CFM Andriamato Maka Alphonse. Nambarany fa betsaka ny sakana amin'ny fanatanterahana ny asan'izy ireo. Ankoatra ny zava-misy ara-tantara ho an'ny malagasy, dia eo ihany koa ny tsy fahampian'ny hoentimanana toy ny arabola ho an'ny CFM amin'ny fanatanterahana ny asan'izy ireo. Misy ireo praitandrazana izay niharamboina tamin'ireo crise politique nifanisy teto amintsika ireo. Ireo zany no misy fangatahana koa ty aminay eo amin'ny 300 latsaka kely eo izy amin'izao fotoana izao, dia ireo indray no anapahanay fanapahan-kevitra na homena na tsy homena, fa ny indrokely ao anatin'io ihany amin'ny resabola zany mbola tsy misy ny ao anatin'ny Fonds National de Solidarité izay ahafahana manao ny indemnisation. Eo koa ny lafiny ara-tantara sy ny lafiny ara-tsosialy. Amintsika eto nge mbola hitatsika noho ny ady tamin'ny samy foko dia mbola mipetraka zay, ary ny mpitondra ny mpanjanatany dia namafy zay zarazarao hanjakana hoe ry avery rehefa izara poste politique dia hoe tsy maintsy jereo ny avy any aminay jereo zao, fa izao misy koa ireo ataontsika hoe rehefa hakavady dia hoe ireo ne taranaka-ndevo tsy azo vadina, ireo ambany tanàna sy tsy vitany, ça ne se décrète pas, tsy hoe mandray décret ianao dia ho vita zay zavatra zay. Mamafisy ny filohan'ny CFM nandritra ny fampitafana taminy fa zava-dehibe ny firaisan-kina izay nataon'ny vahoaka malagasy nandritra ny fifanitsanana kanina 2020 iny. Mitoy ny asan'ny CFM amin'ny fampiavanana ny malagasy rehetra raha nambarany. Ankoatra izay dia miantso ny vahoaka malagasy tsy vaky voly ihany koa ny tenany mba hitandro hatrany ny fihavanana manomboka eny anivon'ny fiarahamonina. Eo amin'ny sehatra ny fambolena dia tsapa famihena isan-taogno ny vokatra noho ny tsy fampian'ny fitaovana, ary eo ihany koa ny tsy fampian'ny tany izay ambolena ary ny fiovaovan'ny toetrandro eto Madagasikara. Nambarany vondrona Afrikana fa mbola lavitrezaka ny fahavitantena ara-tsakafo eto Madagasikara noho ny tsy fananan'ny fitondram-panjakana ny politika mpambolena maharitra anatrarana n'io tanjona io. Araka izany moa dia misy ihany koa izay tsy fampiana eo amin'ny ara-pitaovana izay. Edena Eliana ngano ny fanadihadiana manodidina an'izay. Mahatratra 4 miliara dolara isan-taona ny fanafarana sakafo ampidirina eto Afrika raha ny tatitra nataony vondrona afrikanina noho ny tsy fampian'ny teknika mpambolena sy ny fikarakarana ny tany mamokatra eto amintsika no mahatonga io fanafarana mihoapapana io izay isan'ny mampitombotrosa ihany koa anefa. 10 isan-jato ny tany mamokatra no tsy voatrandraka ho an'ny fambolena. Amin'ny ankabehany anefa dia tsy misy afa-tsy 10 isan-jato ny vokatry ny fambolena aty Afrika. Ambany dia ambany io taha io raha oharina amin'ny firenena hita any Azia. Raha ny taha maneran-tany no jerena dia nahitana fiakarany 2,5 isan-jato na 7,700 tapitra taona ny famokaram-bary ny taona 2012 ary ireo firenendehibe toa any Chine, Azia no tena misongadina araka ny tatitra farana avoaka ny fikambanam-be iraisam-pirenena momba ny sakafo sy ny fambolena. Amin'izao fotoana izao dia mandalo eto Madagasikara ireo teknisianina avy any Maroka mampiofana ireo teknisianina malagasy. Miompana indrindra amin'ny famirenana ny tsirony tany eto Madagasikara mba hamokatra bebe kokoa ity fampiofanana ity. Tsikaritra mantsy fa mihena trany ny tapamokarana eto Madagasikara na dia misy aza ny fampiasana ny zezika. Tanjona amin'io fampiofanana io ny ampitomboana 100 isan-jato ny vokatra eto an-toerana mba hiadiana amin'ny fahantrana ary indrindra hialana amin'ny fanafarana avy any ivelany mba ho tena mahaleo tena ara-tsakafo tokoa i Madagasikara. Miainga avy amin'ny fambolena ny fampandrosoana ny toe-karena ho hiatran'ny vondrona afrikanina saingy tsy mbola hita eto Madagasikara aloha hatreto ny politika maharitra momba io tontolo ny fambolena io. Na dia eo aza nefa ny ezaka ataony tsirairay isan'ny olana mipetraka ihany koa ny tsy fampiany ny tany ambolena. Amin'izao fotoana izao tanimbary any hektara maro eto an-drenivohitra no voalaza fa ho totofana ananganana fodi-drafitrasa. Io tanimbary io izay fotom-pivelomany 20 isan-jato n'ireo tantsaha. Manginy fotsiny ireo tanimbary efa voatototra ampiasain'ireo vahiny. Misy fiantraikany goavana eo amin'ny fampandrosoana ny tontolon'ny fambolena izany raha ny fanadihadian'ny mpahay toe-karena malagasy.
Ny Egypta izay isan'ny mpamokatra vary betsaka indrindra aza dia nahitana fidinana hatrany amin'ny 320 isanjato ny tapamokarana noho ny fienan'ny velaran-tany ambolena maika fay Madagasikara. Hatramin'izay dia tetika asa mandalo sy vonjo maika ihany aloha no hita eto amintsika, matoa mbola tsy tonga any amin'ny fahavitatena ara-tsakafo i Madagasikara. Manamarina izany, ny vidim-bary tsy mitsaha miakatra nanomboka ny taona 2024. Nambarany vondrona afrikanina hatrany fa ny taona 2024 no taona ho an'ny fambolena. Tokony nametraka politika tsara fototra sy lavitrezaka ny firenena afrikanina tsirairay, saingy tsy izay no zava-mitranga fa vao maika misongadina ny fandripahana ny ala, ny doro-tanety ka mahatonga ny fiovaovan'ny toetry ny andro ary manimba ny taopambolena. Jerena amin'ny antsipiriany dia misy fandraisany amin'ny fihapetry ny toetry ny andro ity fivoarany famokarana ity. Vaovao ny trangam-piarahamonina dia nahatratra 720 ireo olona izay nampidirina amponja noho ny fanolanana sy ny herisetra araka ny fanadihadiana natao tamin'ireo fonja miisa 10 manerana ny Madagasikara tamin'ny 10 ny volana Aprily tamin'ity taona 2024 ity. Io no tatitra navoaka ny ivitoerana araiky izay miahy ny olona hiara-ny herisetra sy ny fanolanana. Tsy mitsahatra ny miakatra moa ity tranga na fanolanana ity teto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 2012 araka izany fanadihadiana izany hatrany. Fanadihadiana nataony Edena Eliasy tahiriny anaranariny irina. Nanomboka ny taona 2012 hatramin'ny taona 2024 dia voalaza fa tsy nitsahan'ny tombo ny tranga fanolanana eto Madagasikara. Misa 723 ireo tranga voaisa. Ny 2,3 amin'ireo izany hoe ny 20 isanjatony dia hita teto an-drenivohitra avokoa. Ny 20 isanjato kosa no hita tany ivelany renivohitra. Ny 4,3 amin'ireo tranga fanolanana hita ireo dia voalaza fa ataon'ny lehilahy amin'ny olon-tiany. Ary ny 7,7 amin'ireo kosa dia ataon'ny fianakaviana na ny mpiray tampo. Nisy ny fanadihadiana nataon'ny ivitoerana iray misahana ny ady amin'ity fanolanana ity. Isan'ny antefana izany fanadihadiana izany ireo fonja miisa 10 eto Madagasikara. Fantatra fa mahatratra 7,300 izany hoe 4,5 isanjaton'ireo olona voafonja ao dia voaheloka noho ny fanolanana sy ny fanaovana herisetra. 10 isanjaton'izy ireo dia efa manambady avokoa. Ny 5,3 isanjato mbola pitovo, ny 4 isanjato ny saram-panambadiana, ny 2 isanjato efa maty vady. Tsy ny lehilahy irery no manao ity filandratsy ity fa na ny vehivavy ihany koa aza dia voalaza fa manao izany na dia ankavitsiana ihany aza. Matetika ny ankizy no tena hiara ny fanolanana ary ny fianakaviana akaiky azy ihany no mahavita izany araka ny fanadihadiana natao hatrany. Marika ny fahantrana sy ny tsy fampin'ny fialamboly, tsy fisian'ny asa no antony mampirongatra ity fanolanana ity. Fa indrindra ihany koa ny tsy fampin'ny fanabeazana any an-tsekoly ka mahatonga ny hevidratsy anaonao foana. Raha ny lalàna eto Madagasikara no jerena dia migadra 2 taona hatramin'ny 10 taona ireo olona tratra manolana an-herisetra miampy onitra arakaraka ny fangatahany fianakaviana ilay ny ara-ny herisetra. Eo amin'ny laharana 7 aty Afrika no misy any Madagasikara raha ny tambomba io fanolanana io no jerena. Laharana 2,3 amin'ny firenena 3,10 maneran-tany kosa no misy antsika. Fa eny amin'ny toby fiantsonana fasan'ny karana iny dia maro ny fitarainana ataon'ireo mpandeha manoloana ny tsy fanarahan-dalàna sy ny kaporaraka misy ny antoerana. Anisan'izay ny fisian'ireo mpanera. Nisy ny fepetra izay noraisina andaminana izany raha jiaby izany. Niarahana tamin'ny avy eo anivo ny polisy nasionaly. Hoarantsika ny andindiny izay tateriny Germain Menjanahary sy Erzora Jaonarifony. Tsy isy intsony ny fandeferana amin'ireo mpanera tsy manara-dalàna etsy amin'ny toby fiantsonana fasan'ny karana manomboka izao. Nisy ny fiaraha-miasa amin'ny polisy munisipaly sy ny polisy nasionaly ny amin'ny fisavana isan'andro ny karatra mampiasa na tsy ho an'ireo mpanera rehetra eo amin'ity toby fiantsonana ity. Raha ny fanazavanana izay nataon'ny lefitry ny lehibe ny fitantanana ny toby fiantsonana dia noho ny fitarainana maro samihafa izay voaray amin'ireo mpandeha no antony nahatonga izao fandraisana fepetra izao. Tranga hita matetika mantsy eny antoerana, ny sinto mahery, miteraka fahaverizan'ny entana, ny arposy rehefa miala taksi be ny mpandeha. Ankoatra izay,
ny fibatan'olo tsy fantatra ny entan'ireo mpandeha ka veranjavony ny entan'izy ireo. Misy ny fisavany eto zany zao a anjeo le mpanera clandestin satria matetika dia tsy afenina fa zareo ihany ny tena manao ny asa ratsy io ka zay tsy manana badra zany zao dia savainay a azy tonga dia alefanay any amin'ny violon mihitsy aloha zany a anasazena azy zay zany ny zava-misy amin'izao. Manarak'izay a efa misy koa ny police nationale zany a zay koa dia mitily a an'izay mpanao ratsy indrindrindra eo amin'ilay fangalarana ny entan'ireo mpandeha zany. Dia amin'izao fotoana izao koa zay a dia nisy ny fanamboarana ny vavahady lehibe zany a satria anjara dia ohatran'ny nisy je te hiditra dia miditra mivoaka dia nidina mihitsy ny vavahady lehibe a ary atsinanana zay navozona vaovao. Dia misy koa ny tamboa zay hitantsika eo anoloanao a zay natsangana zany a mba isin'ny sécurité tsara atao amin'ny topim-piantsonana eto amin'ny fahasankarana. No amafisiny fa mitoy ny asa fanadiovana isan'andro izay ataon'ireo mpiasa natao hanatanteraka izany eny anivon'ity topim-piantsonana ity. Ankoatr'izay dia nambarany ihany koa fa tsy tokony salasala ny mpandeha raha toa ka misy ny zavatra mahazo azy ireo na mitranga eny an-toerana fa anatona ny bureau-ny KMMTF efa misy raha teo ny mpitandron'ny filaminana izay miara-miasa amin'izy ireo eny an-toerana. Vaovaon'ny tontolo iainana dia Mariana Amaray fa 24 ny volana Jolay ny andro maneran-tany iarovana ny alaonko na ny mangrove no afantarantsika jiaby azy. Toeram-ponenana sy fanatodizan'ireo hazan-dranomasina any amorontsiraka any moa ny alaonko. Ny zava-misy ankehitriny dia efa mialany tamingana ary miakarakaina ihany koa ireo toerana izay ahitana n'izany alaonko zany raha amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Fanadadiana tsotsotra andesina ampahafantarina nanao ny momba n'izay tranga izay. Misy karazany 7 ny onko eto Madagasikara izay miparitaka manerana ny morontsiraka jiaby. 870 ny ala onko no hita any amin'ny ilany andrefana, raha 200 ihany no any amin'ny ilany atsinanany nosy. Araka ny nambarany manam-pahaizana momba ny tontolo iainana, dia 100 ny ala onko eto Madagasikara no efa nanjavona tao anatin'ny 70 taona. Mampiavaka ny Madagasikara nefa ireo ala onko ireo no izy sady toeram-ponenana no anisan'ny fanatodizan'ny hazan-dranomasina ihany koa. Voagasika voalohany amin'izany fahapotehan'ny ala onko izany ny any Mahajanga, Morondava sy Toliara araka ny fanamariana nataon'ny manam-pahaizana hatrany. Isan'ny miteraka ny fahasimban'ny ala onko moa ny filana amin'ny kakazo izay mitombo isan'andro, ka ny kakazo onko no akaiky sy mora trandrahana indrindra raha any amin'ireo faritra voalaza ireo. Etsenkilany ny fanotofana tany eny Amorondriaka izay nahazovana tato anatin'ny 10 taona farany, fa eo ihany koa ny fitrandrahana fasika izay misy voka-dratsy amin'ny fitsirian'ny alaonko. Tsy vitan'izay fa miteraka fahasimban'ny alaonko na ny mangrove ihany koa ny fihafanan'ny maripana sy ny tranga loza voajanahary izay isan'ny mamotoka ny tontolo iainana. No ireo rehetra ireo dia mihena ny fahafahan'ny biby mitombo sy manaranaka, indrindra ny drakaka na ny kraba, ny ankamba, ny huitre sy ny karazana hazan-drano hafa izay any anatin'ny ala onko no tena mivelona. Azo atao tsara ny manao fambolekazo onko na ny reboisement. Tsara ny mampatsiahy fa $70 tapitrisa no vola azon'ny Madagasikara rehefa midina ny tany fanapahana ala, saingy tsy ho azo izany raha tsy hita mivaingana ny ezaka. Tokony ifanaraka amin'ny toetany sy ny zava-misy ara-tontolo iainana ihany koa manko ny fambolena onko mba ho tena haniry sy hisy vokatra tsara izany. Mariana isaky ny 24 ny volana Jolay ny andro maneran-tany ho fiarovana ny ala onko. Fa ny tranga ny resaka tsy fandriam-pahalemana dia nisy ny dahalo miisa 8 izay voasambotra tany amin'ny distrikany Miarinarivo iny ary efa natolotra ny fitsarana moa izy ireo raha ny zava-nisy dia eo amin'ny alatrombo no tena anisany mampalaza ireto dahalo ireto ka izao nahatra tehaka azy ireo izao. Nory fitiavana no mitatitra ny andindiny izay eo amin'Rindra-tsary ny Manora Andriamalala. Dahalo miisa 8 mianadahy hikuizana amin'ny resaka alatromby tao Analavory no tratiaky ny zandary avy ao amin'ny poste avancé an-toerana ny alarobia 14 Jolay. Marina fa vehivavy ny iray tamin'ireo voasambotra raha tsy haivany ny 9 Jolay teo no nanafika tao amin'ny fokotany Kianjasoa commune Analavory dahalo miisa 4 ka omby miisa 10 no lasa tamin'izany. Efa tafaverina ny 4 tamin'ireo omby ireo tamin'ny fanarahana-diny zandary. Ny alarobia ariva niverina nanafika tao Ambodimanga commune Ankaranana indray ireto dahalo ireto ka omby miisa 20 no lasan'izy ireo.
tao anatin'izay olona iray tao an-tanàna no naratra mafy. Tamin'ny fanadiadiana nataon'ny zandary, dahalo iray no azo sambobelona ary nanondro ireo namany rehetra ka dahalo misy savaly no tratra tamin'ny farany. Izy ireo izay nampiasa basy vita gasy misy 3, sabatra iray fanafody gasy tamina gony ary taratasy nombo hosoka fampiasan'ireo olon-dratsy. Efa natolotra ny fampanoavana tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Miarinarivo, ireo tratehaka ary ny doboka ponja avy hatrany. Eo amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia teratany komorianina raiky koa no tojy tao amin'ny seranantsambony Mahajanga tao saika anondrana jamala antsokosoko. Milanja 40 kilao moa ireto jamala izay tratra ireto. Mbola noro fitiavana hatrany no mitatitra an'izay eo mirindra-tsary ny Manora Andriamalala. Nahazovana indray tao ao ny resaka trafika na zava-mahadomelona. Tsy ny teratany malagasy ihany no voatontonany amin'izany fa ny vahiny ihany koa. Omaly izao rongony milanja 40 kilao indray no tratehaka tany amina tovolahy teratany komorianina tao amin'ny seranantsambony Mahajanga. Ireo rongony ireo izay nokasaina ahondrana tsokosoko any Komora raha ny loharano Vaovao azo. Araka ny fantatra, natao tao anatina botay gazy misa 4 ny rongony misa 40 kilao ka tamin'ny fisavana nataon'ny tompona ndraikitra tao amin'ny seranantsambony Mahajanga ihany no nahatratehaka ilay tovolahy sy ny rongony. Marina fa notazomina ao amin'ny komisaria central Mahajanga avy hatrany ity tovolahy nikasa anondrana tsokosoko ny rongony any Komora ity. Efa nandeha ihany koa ny famotorana. Tamin'ny famotorana izay indrindra no nahafantarana fa mbola misy namany iray hafa ny iray petsapetsa tamin'ny tiraraha ity any izay marina fa teratany komorianina ihany koa samy mpianatra ao Mahajanga avokoa moa izy ireo. Tsara ny mampatsiahy fa anisan'ny gazety efa fanaraka ny mpanara-baovao ny gazety Le Quotidien izay mivoaka isan'andro ary raha ny santionany amin'ireo lohateny lehibe sy ny vaovao tanterina ho amin'ny gazety Le Quotidien maray no resahana dia misy ny resaka politika, eo ihany koa ny sosialy ary ny sehatra ny fanatanjahantena sy ny ho an'ireo andriambavilanitra izay Mon Quotidien no anisany ao anatin'izany. Raha ny ao amin'ny resaka politika manokana dia anisany ho tanterin'ny gazety Le Quotidien maray ny fivoaran'ny toedrarah farany manoloana ny mety hanatanterahana na tsia ny fifidianana kominaly izay tokony ho natao amin'ny 29 ny volana oktobra ho avy izao. Eo ihany koa ny lafiny sosialy dia anisany ho tanterin'ny gazety Le Quotidien maray ny manodidina ny hevitry ny sekoly tsy miankina manoloana ny fanovana ny rafim-pampianarana izay misy ankehitriny. Iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no andesiko mamarana ny vaovao izay natolotra anao tamin'ny tiniany ity, mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Fisaorana bevata ihany koa natolotra an'ireo ekipa jiaby izay niaraka ny salahy tamin'izany fanatotosana ny vaovao izany. Magnano sampy tsara ao amintsika jiaby koa ny tenako amin'ny manaraka. Veloma tompoko.